poste teny Mananjary zao zay a tonga eto antsika no Manakara. Ny tanjona zany dia le hoe modernisation na fanavaozana ny poste malagasy eran'ny nosy mihitsy natao. Zay ny hoe ampiasaina ny poste malagasy amin'ny projet d'inclusion financière ho antsika vahoaka. Dia ampiasaina ihany koa ahafahana mandonika rahaman'ny mpiasa-panjakana, ny mpianatra, boursier sy ny sisa sy ny sisa. Raha momba ny faritra manokana dia ny fampiasana ny réseau poste malagasy teknolojia moderne, projet d'inclusion financière moa zany dia ao anatin'izany zany ohatrany hoe fampiasana poste monnaie, ao anatin'izany ihany koa fampiasana carte e-pocket ahafahana manao dématérialisation resaka paiement moa zany.